Faly miaravatsika tsy avindray tratra izao alakamisy maraina fa 1 Desambra izao misaotra an'Andriamanitra isika. Vola nomeny tombonandro indray fa tsika mandray ny fahasoavany sy mandeha ny heriny alohany hanaovantsika ny asa manjara rehetra. Lohanderantsika ny mofinaina an'io dia vavakisika. Toga Andriamanitra misaotra anao izay satria miaraka aminay eto ianao, manaiky ny hiain'ny fitarainanay izay kosa mangataka aminao amindra fo sy amelanelokay ary indrindra androtsaka amin'ny fahasoavanao aminay tsirairay avy eto anio. Mitenena raha io fa vonika haino anao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe aoka tsy ho voafitaka. Taina Marka 7:7 manao hoe miareta tory ianareo ka mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. Amen. Ireo izay milaza fa nahazo fahazavana vaovao mametraka ny tena no mpitondra fanavaozana dia nahery miasa mangina lehibe amin'ireo sokajin'olona resy lahatra ny amin'ny fisian'ny fiamorana amin'izao taonjato izao ary koa tsy afa-po amin'ny toe-panahin'ny fiangonana. Amin'ny fo marina sy mahitsy no an'ireo sokajin'olona ireo ahita fiovana ho amin'ny tsaratsara kokoa ary raha maneho amin'ireo sokajin'olona ireo ny fahamarinana madio sy tsy misy kilema ny mpanompon'ny mahatoky ny Kristy dia handray an'izany fahamarinana izany izy ireo ary hanadio azy ny fankatoavana an'izany. Satana kosa hitsivalana hampahakingana eo amin'ny lalan'ireo fanamangetaeta ireo. Isy olona iseho mpitondra fanavaozana hanantona azy ireo tahaka ny nanantonan'ny Satana ny Kristy sy ny sehoiny ho toy ny anjeliny mazava ary tarika azy ireny hiala amin'ny lalan'ny fahamarinana. Ireo lehilahy tahaka an'izao io lehilahy io izay mitonona ho mpitondra fanavaozana sy ireo izay voafitany dia tsy tia ny fahamarinana. Fa adisokevitra lehibe manao ahoana nefa no mahazo ireo satria tsy misy maharikoriko an'Andriamanitra mihoatra noho ny faharatsam-pitondran-tena sy ny fitsangatsangana. Feno fampitandramana mahakasika an'ireo fahotan'ireo amin'ny Baiboly. Nanoratra tamin'ny Titosy Paoly amin'ireo izay manaiky fa mahalala an'Andriamanitra izy nefa mandahazy amin'ny asany. Dia olona vetaveta sady tsy manaraka ary olona tsy izy izay tsy manao asa tsara na inona na inona. Amin'izao fotoana ny faharatsam-pitondran-tena izao dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay harapany devoly. Maro ireo manan-talenta mamirapiratra ny manolo-tena mampiasa an'izany amin'ny fanomboanan'ny Satana. Ireo anjely madio sy masina dia rikoriko raha mijery an'izany fa Satana kosa dia tena mioby. Amin'ny toe-javatra rehetra dia fanalam-baraka an'Andriamanitra ny fandekan-dalàna ary ozona ho an'ny taranak'olombelona izany. Tahaka an'izany no tsy maintsy hiverantsika an'izany na amin'ny inona io na amin'ny inona na amin'ny endriny manao ahoana io na amin'ny endriny manao ahoana ary na iza no manao azy mba ahafahantsika dia indrindra ho amin'ny fibebahana tena izy, fankahalan'ny ratsy, fankahalana ny tsy mety rehetra ary fitiavana eny indrindra hikatsaka ny marina hatrany. Ny heriko dia hanana toe-po tahaka an'izany tokoa anie isika ka ahafahantsika mitsinjo sy mijery mandrakarivan'i Kristy. Amen. I Andriamanitra tsara indrisy-danitra misaotra anao izany amin'izany teninao izany. Ovao izahay Tompo hanakanao ka na ny fonay na ny fisainanay na ny fanaonay dia aoka tsy hajery ary tsy handeha an-tany foana na an-tany hafa raha tsy ao aminao mandrakariva. Aminaran'i Jesosy. Amen.